ho aminao ny fiadanan'ny tompo miarabantsika rehetra nahatratra ity Pasika 24 ity ary fifaliana ho any izara amintsika izao tenin'Andriamanitra izao afatra ho antsika amin'ity andro lehibe sy manandaza amin'ny fiainan'ny kristianina rehetra ity. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 9:9 ka hatramin'ny 10:20 no angalantsika ny afatra amin'ity anio ity. Lesona telo na fahamarinana telo no ndeha ho raisintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny fahamarinana voalohany dia izao: tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy ary maro nefa no tsy nino izany. Tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy nefa maro no tsy nino izany. Hitantsika izany amin'ny 7 ka hatramin'ny 4:40 izay mivaky toy izao manao hoe: ary efa nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany tamin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany dia amin'ny 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitandra vehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Ary taorianan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ireo lahy izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza dia tsy ninony koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 240 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinany ireo, ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafin'ny fony satria tsy ninony fa efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Eto ravana dia hitantsika fa i Maria aloha no tsy ehony dia nitantara tamin'ny mpianany fa tsy nino ny mpianatra. Ary misy ilay roa lahy koa mpianatra izay nahitako ary nitantara fa tsy mbola nitinino koa ny mpianatra. Ary izao fitsanganan'ny tompo izao ara tsy zavatra kisendrasendra fa tena efa intelo nanambarana izany tamin'ny mpianatra tany aloha, kanefa dia eto hitantsika mbola tsy netinino koa ny mpianatra. Ary izao ry havana no afatra izay tena tiana omenantsika. Be dia be tokoa ny vavolombelona izay manambara ny fahaveloman'io Jesosy Kristy tompo io. Ary betsaka nefa nijoro vavolombelona ny amin'ny asa mahagaga izay nataon'io Jesosy Kristy tompo io teo amin'ny fiainany. Fa ny mampalahelo mbola be dia be koa ny olona no tsy mety mino izany. Raha ohatra ka ambara hoe misy hono ny aretina coronavirus, na dia tsy hitan'ny mason'ny olona ary izany, hitan'ny olona ny fetraikany dia mino izany ny olona. Ary tena mino 100%. Fa rehefa ambara hoe tena misy ary velona izany Jesosy Kristy tompo izany ka dia izao avy ny asa mahagaga izay efa nataony tarisy tatsy dia izao mbola be dia be no misalasala ny amin'izany. Izany rano dia teny aminao fa izao tenin'Andriamanitra izay tonga eo am-potsofinao izao dia efa Jesosy Kristy tompo mamangy ianao izao. Te hiteny aminao izy fa velona izy, te hiara-honina aminao, te hiara-iaina aminao, te haneho eo amin'ny fiainanao izy izany fahavelomana izany, hanampy ianao ary hitondra anao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Satria tena misy ny fiainana aoriana ny fahafatesana. Na dia tsy inona izany aza ny olona dia hitantsika eto fa i Jesosy aloha santatra rehefa nodimandro hoe Paoly any amin'ny Korintianina voalohany 2:20 fa itsika izay mino azy dia mbola hitsangana koa isika amin'ny andro farany. Ary raha ity amin'izao tontolo izao ihany hoe Paoly anatinantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika fa tena misy ny fitsanganan'ny tena maty. Ary izany nahaveloman'ny tompo hitondra antsika ho any amin'izany fiainana mandrakizay aoriana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty izany. Aza isan'izay tsy mino fa sambatra izay tsy nahita nefa mino. Ny zavatra faharoa nefany izay hitantsika tokoa dia izao: ny fitoriana filazantsara no afatra farany nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany. Ny fitoriana filazantsara no afatra farany nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny 5:20. Hoy izy manao hoe: ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fantatsika tsara ry havana ny asaribedin'izany atao hoe teny farany na hoe afatra farany mialohan'ny fisarahana tanteraka izany. Zavatra tena goavana atao am-ponin'ny tompo io, matoa io no nafarany na nafarana ny mpianatra farany mialohan'ny nandehanany. Inona moa io filazantsara io? Io filazantsara io dia tsy inona io fa mifandray ihany amin'ilay fitsanganany, ilay fahavelomany sy ilay fahafatesany. Izany natonga amin'ny Paoly any amin'ny Korintianina voalohany 2:20 nanazava hoe inona moa io filazantsara io dia hoy izy manao hoe: ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriako taminareo, noraisinareo sady iorenanareo fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika
araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Izay zany le filazantsara, ny fanambaranao ilay fahafatesan'i Kristy sy ilay fitsanganany. Izay ny filazantsara. Fa nahoana no izay ny filazantsara? Satria izao ny fahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo dia vaovao mahafalo antsika. Zay ny atao hoe filazantsara, vaovao mahafaly. Vaovao mahafalo antsika zany. Fa ny fahafatesany no midika fandresena ny fahotana. Izy ilay nisolo vonantsika teo ambony hazo fijaliana ka nitondra ny helontsika sy ny fahotantsika. Afaka isika, voavela ny helontsika, voavonjy isika. Izany no filazantsara izay toriana. Ary ny faharoa ilay fitsanganany dia midika fandresena ny fahafatesana mihitsy koa, ilay fahavalo farany izay tena atahoran'ny olona. Izany hoe tena mbola misy tokoa ny fanantenana ao antsika rehefa hialy aty amin'ity zao tontolo zao ity tsika hidirana ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary tsy ny amin'izany ihany fa na inona endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainantsika dia filazantsara koa ny amin'ny hoe manangana anao ny amin'izany Andriamanitra. Izany ny filazantsara izay tokony hotoriana. Nahoana moa izany no hoe zava-dehibe? Satria miankina amin'ny fandraisan'ny olona izany ny mandrakizay ihany ny amonjena azy. Raha mino ny filazantsara izy dia ho voavonjy. Fa raha tsy mino izy fa maty ho azy teo ambony hazo fijaliana Kristy dia tsisy azo atao mihitsy hanesorana ny fahotana ao anatiny. Ary izany koa no nahatonga an'i Paoly hiteny manao hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Eto arariavana dia ambara amintsika torio ny filazantsara. Aza zavatra hafa no toriana fa aoka ilay fahafatesan'i Kristy namonjena ny fahotan'ny olona sy ilay fitsanganany hanangana antsika amin'ny fahafatesam-panahy rehetra koa no tena ho zava-dehibe voalohany indrindra ampiorenana ny finoan'ny olona rehefa mitory ny filazantsara isika. Ny zavatra fahatelo ry havana izay hitantsika eto koa dia izao: miaraka ahavitana zavatra maro ny finoana. Ahavitana zavatra maro ny finoana. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faha-20 ka hatramin'ny andininy faha-20. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino no elohany. Ary izao famantara izao nanaraka izay mino. Amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarahana izy, na dia misotraava-mahafantatra izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa nitory teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Eto ry havana dia hitantsika fa ny finoana dia tena ahavitana zavatra maro. Voalohany aloha dia hitantsika hoe miankina amin'ny finoana ny batisa. Ary hitantsika koa fa ny finoan'ny olona ny mety hamonjena azy sy hahavery azy. Ary mbola hitantsika eto koa fa mbola misy zavatra maro be izay ho vitan'ny olona amin'ny finoana io izay ananany, manaraka izay mino izy, ametra tanana amin'ny marary, androaka demoni, andray menarahana, hisotra ava-mahafaty sy ny zavatra maro samihafa. Ny zavatra mariako voalohany aloha dia izao hoy izy manao hoe rehefa mino anao dia izao ny famantarana manaraka ny finoanao. Tsy hoe famantarana aloha vao mino, tsy hoe asia hoe an'izao aloha izay vao ino an'io Andriamanitra io. Fa hoy izy manao hoe rehefa mino an' Jesosy Kristy ianao dia isy an'izao famantarana izao hanaraka izay finoanao zay. Hanaraka an'izay finoanao zay. Ka tena mila avahana tsara zany fa tsy hoe ny zava-mahagaga sy ny famantarana samihafa akory ny mahatonga antsika ino an'i Kristy, fa izay ny nahadison'ny jiosy. Satria nitady famantarana foana izy hoe aneho fahagagany zay vao ino an'io Jesosy Kristy io. Fa isika mino an' Jesosy Kristy ary rehefa mino isika dia hanehoan'Andriamanitra fahagagana isika. Ry havana, tsy mbola miova ne zany tenin'Andriamanitra zany. Io ilay Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatinao sy miara-monina ao anatinao io manome anao ny fahefana io anitsaka menarana sy maingoka, andrava ny asan'ny Satana rehetra ka nahatonga ny tenin'Andriamanitra hiteny hoe lehibe izay ao anatinareo noho izay rehetra eo amin'izao tontolo izao. Ary afaka ny hivavaka ianao ho an'ny marary noho ny amin'ny finoana, dia ny finoana no hanasitrana sy hamonjy izany marary zany. Raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zany nahatonga ny Davida hiteny hoe na dia mandeha loha saloko ny fahafatesana azy tsy atahotra ny loza aho. Fantatro izay no koa i Paoly. Ary ianao koa manana fahefana isika raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fahefana lehibe no nomeny antsika anatanterantsika ny asa samihafa miaraka amin'ny asa fitoriana filazantsara daholo izany rehetrarehetra zany. Tsy hoe ara-panahy fotsiny ilay fitoriana filazantsara, fa hitantsika eto fa tena miatraika any amin'ny ara-nofo koa sahaniny zany fitoriana filazantsara zany daholo.
te ame atsika ny tsara indrindra Andriamanitra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ny finoana daholo no fototra andraisana an'izany rehetrarehetra zany. Izao arahavana no amtinana azy tena nitsangana tamin'ny matin'ny Tompo maro ny tsy mino. Ianao zay mandray zao afatra zao aza isan'izay tsy mino hoe meteza ino fa tena velona Jesosy Kristy. Mahitanao izy, fantany ianao, tianao izy, te hiara-honina aminao izy, te haneho ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao izy. Raha velanao izy hitondra zany fiainanao zany. Raha velanao izy hiditra ao anatinao. Ny faharoa dia izao ny fitorina filazantsara no afatra farany nambaran'ny tompon'ny mpianany. Tsy misy fomba hafa atao ahazahoan'ny olona famelan-keloka-riavana raha tsy mino izy fa mato azy teo ambony azy fijaliana Kristy ny solovona azy. Ary zany ny filazantsara izay torintsika. Tsy mitondra ny olona hivavaka tsika satria hoe eo amin'ny fivavahana ahazahoana vola. Afaka mahazo vola foana izy na tsy mivavaka ary. Tsy mitondra ny olona hivavaka tsika mba hoe ao amin'Andriamanitra no misy ny fiarovana fa ny vola ny afaka miaro ny olona. Hoe ao amin'Andriamanitra misy ny fanasitranana fa rehefa manam-bola izy afaka ny hositrana. Rehefa manam-pahaizana izy ka manao mampiasa an'ity fanafody samihafa ity mety hositrana foana ihany koa izy. Fa ny tomantsika ny olona hivavaka dia tsotra ihany. Tsy misy famonjena ho azy raha hiala eto amin'ity zao tontolo zao ity izy raha tsy mino izy ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony azy fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary zany ny tokony hitoritsika fa lozako i Paoly raha tsy mitory izany filazantsara zany ao. Manana trosa isika raha nandray ny famonjena dia mila mizary zany famonjena zany koa fa mbola marobe ny tsy nahalala. Mandehana torio Kristy, torio fa velona izy ka tsy hitoeran'ny olona intsony amin'ny fahakiviana sy ny fahotana fa misy ny fomba hahafahana manafaka an'izany dia ny finoana ny asa-pamonjen'i Kristy teo ambony azy fijaliana. Ary ny farany dia izao misy zavatra marobe azo tanterahana raha mino isika. Tsy mbola miova zany driavana fa raha mino ianao hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Inona nge ny olana mahazo anao ankehitriny? Inona ny zavatra mampatahotra anao? Inona ny zavatra izay eo anatrehanao? Inona ny zavatra mampiororo anao? Ny finoanao dia afaka mandrodana an'izany. Ny finoanao dia afaka manala an'izany, manampotika sy mandrava an'izany. Noho ny finoanao ny herin'i Jesosy Kristy ao anatinao ka nahatonga ny tenin'Andriamanitra hiteny manao hoe lehibe izay ao anatinareo noho izay rehetra amin'izao tontolo izao. Raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ampiasao ny finoanao na dia finoana tahaka ny voatsinapy aza fataro fa afaka ny hahafindra tendrombohitra. Hivavaka isika. Dia raha laza saotra no atolotra ianao ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masina. Fa tsara loatra izany teny izany. Ary tena asehonao mihitsy ny fahatsaranao tamin'ny asa mahagaga sy ny asa-pamonjena izay nataonao teo ambony azy fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra indrindra Andriamanitra. Misaotra fa azonay iainana amin'izao andro ankehitriny izao zany. Ho anay tsiraray avy izay mandray izany teny izany dia manaiky eto anatrehanao. Ary mino fa velona ianao. Ary manokatra ny fonay hitoeranao. Ary manaiky ihany koa fa niara-maty taminay teo ambony azy fijaliana ianao ka nitondra sy nivetsatra ny fahotana rehetra. Ary manaiky fa velona ianao ka ny fahefana izay hoentinao dia homenao anay koa ampiasanay androdanana sy andravanana ny asa matin'ny Satana rehetra eo amin'ny fiainanay. Koa dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no andravana sy amitena ny asan'ny Satana rehetra izay mampiorooro sy manakorotana ny sain'ny olona rehetra. Fa ianao Jesosy Kristy Tompo no anasitrana. Raha misy marary mijery izao vidéo izao Tompo dia ianao no hikasika azy, anasitrana azy. Noho ny anaranao Jesosy Kristy Tompo dia ka hitsangana ny marary. Aoka ho foana ny fanaintendana samihafa fa velona ianao Jesosy Tompo. Manasitrana ianao, manafaka ianao. Mino izany zahay. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra raha eo. Amen.